Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny nahaterahan Jesosy. Lioka 2. Ry vahoaka ny Nazareta, afy, ary enoy ny didin'ny mpanjaka, isy fanisaam-bahoaka, ny olom-pirenena tsirairay, dia asaina miverina any amin'ny tanàna any aviny, mba isaina. Azo antoka, fa tsy voavoatsara izany, saingy rehefa voasoratra anarany ianao, dia afaka miverina eto. Aoka naja ny lalàna ny tsirairay, tsarovo tsara, fa entitra ny mpanjaka. Nisahotaka be ny tanàna manontolo tao Nazareta. Tezitra ny akamaroan'ny olona. Ny didin'ny mpanjaka dia tsy mifanaraka tamin'ny fikasan'izy ireo, fa tena tao anatin'ny fikasan'Andriamanitra. Na i Josefa na i Maria aza dia tsy maintsy niomana ao amin'izany dia lavitra izany. Taranak' Davida mpanjaka i Josefa, ka voatery niverina tany Betlehema, tanàna ny aviny. Mety ho nafinaritra ny dia, saingy tsy toy izany rehefa tsy maintsy mandeha tongotra 700 kilometatra ianao. Ho an'ny Maria manokana, tena sarotra ny dia satria bevoaka ny zanany voalohany izy. Efa fantany fa ho reniny zanak'Andriamanitra izy, satria nisy anjely nilaza izany taminy sy tamin'i Josefa. Jesosy mpamonjy izao tontolo izao. Izany ny planina tonga lafatra nataon'Andriamanitra. Toa ohatrany tsy ho tapitra ny dinaka ny Betlehema. Efa nandeha nandritry ny 5 andro izy ireo. Tsy nanao izao ho an'ny tenany mihitsy i Josefa sy Maria. Ity dia ity dia tena tao anatin'ny planin'Andriamanitra, ary izany nahatonga azy ireo nankatoa. Diso fa nantenana tanteraka izy ireo rehefa tonga tao Betlehema. Tsy mesy malala ankintsony, feno avokoa ny evitrany rehetra. Mandehana mijery ny ankafa. Mandehana fa tsy misy toerana ho anareo ato. Tamin'izay nalay rehetra dia nikatona teo anoloan'izy ireo ny varavarana. Tamin'ny farany dia nahita toerana teo amin'ny tranon'omby izy ireo. Ilay tranon'omby ao amin'ny planin'Andriamanitra. Ary tamin'ny misasakalina dia nisy fahagagana ny tranga. Teraka Jesosy. Maria nandray an' Jesosy dia nihodidininy lamban-jaza ary nampandriny teo am-pihinanam-bilona. Tanteraka ny planin'Andriamanitra. Efa 700 taona talohan'izao no lazan'Andriamanitra fa ho teraka ao Betlehema ny Mesia. Tena tian'izao tontolo izao Andriamanitra, ka nanatanteraka ny planiny ary nanome ny zanany ho antsika. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.